tontolon'ny asa fanaovan-gazety ny fahazahoan'ny mpanao gazety karatra ihany no ahafahana manavaka azy ireo amin'ireo mpanao gazety sandoka hatreto anefa tombanana hatrany amin'ny 200 sy arivo any ny mpanao gazety matianina ho ny voalazan'ny tale général ministère ny serasera. Mbola mitony hatramin'ny fahadimy volana febroary avy izao nifandraisan'ny komity misahana ny fizarana ny karatra Mahamatianina ny mpanao gazety. Raha ny fanazavana mentiny tale général ny serasera eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana fa isy ny fanatsarana entiny amin'ny karatra ny mpanao gazety entiny alana amin'ny osika. Io moa zany dia apetraka foana fa zava-dehibe tokoa io satria na ny eo amin'ny lalàna amin'ny fehin'ny serasera dia mazava tsara fa carte d'identité professionnelle io ho an'ny mpanao gazety zany hoe raha adika amin'ny teny tsotsotra dia karapanondro na mpanao gazety ianao amin'ny fanatanterahana ny asa. Ao anatin'ny lalàna amin'ny fehin'ny serasera ihany koa dia mazava fa misy rozoa sy ny tombotsoa ary ny andraikitry ny mpanao gazety matianina amin'izay asa izay ka iny karapanondro mampanao gazety ianao iny no ahafahanao misitraka n'izay rehetra tokony hositrahana sy ny ahafahanao manamora ny fanatanterahana ny asa. Ny andraikitry ny komisiona dia ny manentana antsika rehetra ny hanao amin'izay karatra izay fa ny hoe fanirina moa tsy manery izay fa zoan'ny mpanao gazety izy io ka dia entanina isika mba handray anjara amin'izay fangatahana izay karatra izay. Tsy tokony afangaro amin'ny tsy fidovoan-kevitra ny fizarana ny karatra ny mpanao gazety hoy ny tale général ny serasera. Fahalalana ireo mpanao gazety ao aminareo na dia tsy mitovy ary ny hevitra fa aoka re apetrakitsika fa asa izy tia asa fanaovan-gazety ary karapanondro ho an'ilay mpanao gazety ka zoany no mangataka an'izany karatra izany mba tsy hosakanantsika fa ny hevitra tsy mitovy akory tsy hoe sanatria iny no ataontsika tambana mba tsy azahoany ny mpanao gazety ny isitraka ny zoany amin'izay fahazahoana ny karatra izay. Ny fizarana ny karatra ny mpanao gazety no ahafahana manisa sy mahafantatra ny tena isan'ny mpanao gazety matianina izay vinavinainy eo amin'ny 200 sy arivo eo amin'izao fotoana izao. Marina fa ny karatra ny mpanao gazety izay hozaraina amin'ity taona 2024 ity dia manakery ao anatin'ny 4 taona.